tamin'ny 4 arivo vao nisy ny fandraisam-pitenenan'ireo député rehefa ny andro ramarina ny tsify sy ny fanamafisam-peo izao ny ravin'mpitandro filaminana. Mitaky ny tokony halan'ny filoham-pirenena perinasa amin'ny toerana ireo député mpanohatra. Nilaza ihany koa izy ireo fa noho ny hetsika tanterahan'izy ireo fanoherana ny lalam-pifidianana tao anatin'ny kabary teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Teny aminareo izahay manomboka izao fa raha ohatra ka nomena malalaka ty toerana ty, raha tsy nasiana mpitandro filaminana, raha tsy nasiana raha malatsaka, raha tsy nasiana maty, raha tsy nasiana maranitra dia nijanona tamin'ny tatitra fotsiny. Izany tendron'olona teny ny tena koa satria solo tena ny boribory tamin'ny voalohany député lany eto Antananarivo voalohany. Zay voalohany indrindra midika an'izany ty commune ty mbola anatin'ny faritra boribory tamin'ny voalohany. Membonaritra ny député eto. Misy député Ratsivalaka fa tena any an-tarehany mihitsy ny nataony bomba lacrymogène. Arak'izany dia tsy hitsatra ny hetsika tanterahan'ireo député izay manohitra ny fitondrana. Ny alatsinainy ho avy izao dia nilaza ny mpikatso ny fampandehanan-draha raha-mpanjakana izy ireo.